Aleluia. De amin'ny fifania lehibe indray lasa mba malala ny ona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray ny tenako meno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana. Zay raha anao mifandarana andramoka izao a, ny Aki Radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy. Zay miaraka aminay isan'andro a, manatotosan'izao fandarana izao. Miaravantsika tsirairay avy zay tonga eto androany a. Ianao zay vao tonga voalohany eto ny arabaiko voalohany ary teteny aminao hoe tsy tonga fotsiny eto ianao a, tsy kisendrasendra ny atongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany a. Ianao mety niatrehatra hoe sendra nandalo sendra mahita n'ity fandarana ity, fa za resy lahatra fa tena efa nomanina ho anao zany fandarana zany. Ary za misy afatr'Andriamanitra tia mitenena aminao eto amin'ity andro ity ka dia mahareta hatramin'ny farany a, dia faly zay mandray anao. Ary raha hitanao fa mampaela anao eto androany a, dia tonga avy indray rapitso. Fa zay a eto foana manomboka latsinainy ohatr'izao ka hatramin'ny zoma dia eto foana ny fandarana. Fandarana natao fampaherezana izarana tenin'Andriamanitra, tsy hamelana anareo kivy zany indrindra zany a anton'izao fandarana izao daholo. Koa dia maharetatra amin'ny farany. Dia ny tanan'Andriamanitra ny kasika antsika rehetrarehetra, ny tanan'Andriamanitra ny mangina isan-tokantrano isam-batan'olona fanatrehan'Andriamanitra anatin'izao fandarana izao. Ny fampandrosoana an'ity fandarana ity a, dia fampandrosoana ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny tokantranonao. Ka dia miarahaba antsika dia mahareta hatramin'ny farany. Na ny tompo arana bavy maminy niditra volana teto androany, dia menazy nitsotro rano a, hoe ataon'Andriamanitra tena hoe raha maharesy ianao raha nabavy mami, dia ho ataon'Andriamanitra andro eo amin'ny telopolo ianao rehefa any an-danitra any. Dia ho ataon'Andriamanitra tena hoandry ametrahan'ny voninahiny, ametrahan'ny fanatrehany. Hitahiry anao any Andriamanitra raha nabavy mami, hitahiry ny ara-panahinao any Andriamanitra, dia hitany ara-nofinao ihany koa. Aza manahy, aza matahotra fa Andriamanitra momba anao a, dia mandro soa hatrany hatrany a raha nabavy mami. Da iny tompo a, raha nabavy raha zana Monika niditra narakaraka azy tao, hitody Raonisoa tonga soa, Kodanela tonga soa, Firanarakoto, Kadaka, Teny Jesosy Erika, da iny tompo a Koda Leonie, Erika Anatra, Zamina kamaradin'i Jesosy Erika, artizanay de Madagasikara, Kodanela efa narabaiko teo, Azaskapatitsy, tonga soa, i Lantonirina, tonga soa, i misy tsitako Lantonirina zao hitako farany, mialatsiny indrindra. Erika efa tany amin'ny Lantonirina tsika teo nijanona. Lantonirina, Preta Marie, tonga soa, i Sandola, Rodine Marie, Mampionina, Eliana, Andriamino, fanarakaraka ao izy Menada kely, Andriamino sy Eliana mantsy Penada. Aleluia. Zokiny nabavy ihany Andriamino a, raha izytsika mpifaliana izy a, tonga soa zany a. Dia ao ihany koa i Ama, ny Anamahiny soa, raha nabavy Sylvie Zizi Carla, Tsiramboaraniel, Marijo, Warnia, Varnia fiteny azy, tonga soa ihany koa ianao androany vitako eto koa zany. Rahalahy Asany Apôstôly, Rina Rindra Hope, Mampionina, Tirira Albenja, raha nabavy Lina efa teneko teo, Andrenia Suzelle, Naël, raha nabavy Mihaja, Jesosy Mahery, Berthe Sabalo, Lovlitina, Verselina, tonga soa,
tahiny tompo Selina, dia ao ihany koa mami Betsava, mamany Jenika, aleloia, tonga soa raha vavin-dranabavy Zaminy zany. Betsava, ny ana maheno soa, tahiny Jesosy Angelita Marie, andrano koa vita keto zany tonga soa. Eliza Tsiala, tsy sosorana mami, ao ihany koa zay no anaranareo zay voatonoko teto rehefa ohatr'izao moa dia miezaka miteny anaranareo rehetra zay tafiditra, nefa koa aza menatsiny raha misy aminareo tsy voateny satria indraindray ao anatin'ilay fotoana zay tsy apahako miarabanareo no mandalo ny anaranareo mety ao anatin'ny fotoana mety fanaovako toriteny na andehanan'ny hira dia lanatsiny za miezaka ahy aloha manonona ny anaranareo fa raha misy malahelo hoe narako tao tsy voatonony fa tsy voary tsy ary voatery voatonoko daholo ny anaranareo rehetra fa miezaka kosa nefa rehefa tonga ny fotoana afahako miteny dia miezaka manonona ny anaranareo mba ho fanajako anareo sy ampisehoako anareo fa tena faly mahita anareo alleluia, amen. Raha vavin'ny mami Marie Angelita, alleluia, Marie Angelita, tonga soa zany raha vavin-dranabavy mamio zany izy reto tonga soa dia faly be mihitsy zay raha vavy amin'ny Jesosy sa raha vavy amin'ny tompo sa tena raha vavy mami. Andao ary tsika aloha ary hivavaka aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra tahiny tompo fampirazana kandapa ametraka fotoana am-pilatan'Andriamanitra aloha tsika dia andao aloha ampandrosoantsika ny ranabavitsika Zamina kamaradin'i Jesosy, izy no hitondra vavaka fanomboana ametraka izao fotoana izao eo am-pilatan'Andriamanitra. Andao ary menanao fitenena ranabavy Zamina tahiny tompo ianao ranabavy Zamina. Miarahaba ny pastera mivady menakavy ary miarahaba antsika tsiraray izay tafavoreto dia eto sika rehefa malala dia hanondroka ny lohantsika andeha mome voninahitra ny Andriamanitra retsi-toa hiaraka hivavaka antsika. Ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitra, misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, noho ny fitantananao ny fiainanay ny tontolo andronay Andriamanitra ka nahatratra izao alina mangina izao. Ny alina mangina moa Andriamanitra izay nataonao andeha hatorinay nefa mbola amoizany fotoana izay hanomezany voninahitra ny anara-masonao amin'izao alina mangina izao. Tafavoreto moa izay Jesosy malalo andeha hiaino ny teninao, hiaino ny fananarana, hiaino ny fanitsiana izay ampitondrainao reto mpanomponao izay fandimbeto. Koa eto moa izay hiaino ny teninao Andriamanitra, mangataka io fanahy masina izay Jesosy mba tena hapetraka anao anatin'ny fonay tsirairay, mba hahaizanay handray ny afatrao, hahaizanay hikajy ny teninao, hahaizanay hibanjina ny tavanao Jesosy Kristy. Ary eto koa Jesosy Kristy no tena nivozanay hery izay hentinay miaina amin'ny fiainanay andavanandro Jesosy koa aoka izay tsirairay izay tafavoreto tena tsy misy iala-maina iray aza. Ary ao koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra, hanambara ny fahatsaranao, hitondra vavaka ho an'ny firenena. Mangataka izay Jesosy malalo mba ny fanahy masina koa hampisokotra ny vavan'izy ireo ary hanindry ny lelan'izy ireo, satria mpanomponao izy ireo Jesosy mitondra ny hafatrao, hanambara ny fahalehibiazanao. Hosory izay tsirairay tafavoreto tompo malalo satria tianay loatra Jesosy Kristy ilay mivavaka, miara-mivavaka, miara-miaino, miaraka mandray eto amin'izao vavaka fiambena amin'izao. Vangio izay tsirairay tompo malalo. Ary ao koa ny namanay izay mbola tsy tonga eto Jesosy mbola mety misy any am-piasana, misy mbola any an-dalana, mety misy efa tafatory aza, aoka fanahy masina ny hamoha izy ireo mba hanafaingina ny dian'izy ireo mba hahatraritra izao fotoana hariva izao Jesosy mba hiaraka iangona eto aminay. Ary dia mangataka izay Jesosy Kristy ny fahavalonay ny devoly mba nelingelina izao fotoana izao
didina sy roany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompony sabata tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto izany devolo izany ary ny connexionneko tompo rakofo ny ranao mba tsy misy fanelingelena fa tena izotra ara-dalàna ny fotoamba afaka anay amin'izao alina zao miaraha aminay tsirairay Jesosy marary fa tena mila anao zahay ko asandratra eo anao ny voninahitra ny sandrata amin'ny avindrindra tompo voninahitra dia ho anareo ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika samina isika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hieno hira aloha tsika. Kanefa mialohan'izay ihany koa dia tao tsika mba hieno fijona vavolombelona anankiray mahafinaritra indray irahantsika amin'ny ranabavitsika Lina. Alleluia. Na artizanay de Madagasikara. Misaotra ny ranabavy mihitsy tamin'ny vavaka matsiro dia Andriamanitra manankiray pahasamina ny amaly fitianao ranabavy ary anositra anao hatrany izy dia ametraka anao hatrany ho solo vavany isan'andro isan'andro. Andao antsika aloha hieno fijona vavolombelona tsika dia rehefa tsika hieno hira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Mino finaritra daholo ary andao mpandrotsika ranabavitsika Lina zanaky ranabavy Rantanina Marie Charline tsika rehefa ao izy andao ary hieno fijona vavolombelona tsika dia rehefa tsika hiditra amin'ny toriteny. Tay tompo ranabavy Lina menanao ny fitenenana. Jesosy pastera menakavy dia tainy Jesosy sika rehetra dia mba te hijoro vavolombelona amintsika ary havana fa tsy any angina manoloana ny fahasoavana izay arotsaka Jesosy amiko. Izaho moa iarahantsika malala fa mpivarotra ny asako ry havana kanefa manomboka hatramin'ny Covid nakaty dia noho ny fiovahan'ny zava-misy dia nanjary tsy maintsy hoe tady asa fanampiny aho. Dia ireo zavatra anankiroa ireo mihitsy ry havana malala no hijoroko vavolombelona amintsika satria isaroko an'Andriamanitra lehibe ny fisian'ny Covid. Ny any Covid dia tena hoe nanova ny aiko ny fiainam-panahiko sy ny asako. Fa tena hoe misaotra tamin'ny vavaka izay nataonareo ry havana. Na itsika mpikambana izany na i pastera mivady manohana hatrany fa tena hoe ny fampianarana izay azo eto ry havana dia tena fampianarana tena marina mitondra amin'ny lalana mahitsy tokoa. Raha resaka momba ny varotra ry havana ataontsika hoe iray volana teo izay na iray volana mahery kely teo nisy fotoana indray sabaty isika niaraka mivavaka teto dia tondram-bavaka ho an'ny tsirairay avy dia niary havana manomboka teo tena hoe mandeha ny tsena tsy mandeha mitondra atody mody izany intsony. Taloha ry havana rehefa hoe andeha hivoaka ny trano dia miandry tanana mangididy satria ireo tanako reto dia matetika mangididy foana. Dia na ny vadiko aza moa memendry indray hoe mangididy ny tanana izany matoa andeha hivarotra dia tena izany tokoa ry havana. Tena rehefa mangididy ny tanako io dia faly izay hoe hivarotra entana izany. Fa rehefa tsy mangididy dia tena tsy mandeha tokoa ny tsena. Fa izaho miteny ry havana fa nanomboka tamin'izay vavaka nataontsika izay fa tena izaho tsy mieritreritra intsony angididy ve ny tanana sa tsy. Fa tena hoe mandeha ampinoana araka ny tenin-dravavy mampio mandehana rehefa nahazo tsotra dia tena nandeha ry havana. Tena zava-mahagaga be amiko izany. Mbola mangididy ihany ny tanako izany tsy manaka fa tena ny tenanareo fa tena mandeha verina mandeha ny tsena dia malafo entana. Tena indraindray raha entana tsy ampoizina mihitsy zavatra efa ataona maromaro tena mandeha ry havana. Tsy tena hoe saorako an'i Jesosy Kristy arisaky ny entana lafo dia misaotra an'i Jesosy ninina nampiaratra ninina tena Jesosy misaotra Jesosy tena tsy nampoziko iny misaotra Jesosy dia iny eo ihany. Fa izaho moa rehefa miresaka eo manazava ny entana eo dia miteny amin'ny olona hoe izaho lasa manao asa hafa ankoatran'ity varotra ity. Dia manao aide à domicile ho azy any antsoin'izareo dia gaga moa zareo. Dia ohatran'ilay ramatoa farany teo izay tena talanjona be ry havana fa tsy haiko inona no
mitany ramatoa ety amiko olona tsy fantatra izy fa miresaka fotsiny ohatr'izao tena milanao ozy izy milanao ary fa milanao mamako ozy izy fa misy Alzheimer izy dia mila fanampiana izany efa riavana malala tsy manana fahalalana tsy manana fahaizana tsy haiko izany fa ny any haiko riavana dia ataoko hoe manome anazy manao taratasiny olona mitondra azy ireo mandeha miantsena manao zavatra hafa fa ny hoe ikarakara olona misy Alzheimer izany mbola tsy haiko izany Jesosy fa tena nahatalanjona ary riavana fa tonga dia resy lahatra amiko ilay ramatoa tsy haiko ny fanazavako tsy misy hoe fanamboaramboaran-dresaka tsisy ninona fa tena tonga dia resy lahatra aminao izy ninona tena mamangataka ozy izy izay disponibilité anao na adiny iray izany na adiny iray sasana atsasakadiny ozy izy fa tena tsy haiko inona any aminao fa tena resy lahatra ozy izy tena misy zavatra manentina any aminao izany hoe riavana sanganena satria olona tsy fantatrao tonga dia mitoky anao mahatoky anao dia tonga dia hoe manankina ny mamany amiko izany hoe riavana tsy mahita hoe inona ny tokony atao fa tonga dia Jesosy no nisaorako aloha nisaorako amin'izany fahasoavana izany satria tadidiko foana riavana ny teny pastera hoe kadô daholo ireny kadô daholo ireny fahasoavana ireny ka tsy ireny mihitsy no hoe antony ivavahantsika tsy mikadô meny Jesosy fa rehefa mila mitia azy mila manaja ny teny mila manamaso tena isika ary izany ndrindra riavana malala no entanako antsika eto hoe mahereza riavana manatanteraka ny didiny mahereza mijoro na mandalo ady sarotra na inona olana lalovantsika tsiraray avy reseo reny ary mazotoa manaraka ny didin'Andriamanitra fa mahazo kadô foantsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina tokoa riavana tena fomba tsy takatry ny saina izany hoe mandeha mitsena olona tsy fantatrao matoky anao no ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no ny asany mahagaga dia izany nijoroko vavolombelona amintsika riavana fijorona vavolombelona kelikely ihany fa tena hoe fahasoavana lehibe ho aka tsy haiko ny tsy hideran'i Jesosy Kristy no ny asany mahagaga no ny fanahy masiny ny asa atao anatiko ary dia mampaherantsika tsiraray avy misaotra hatrany amin'ny mivavaka fitondranam-bavaka ataon'ny tsiraray avy ataonareo tsiraray avy misaotra ihany koa pastera mivady amin'ny fampianarana amin'ny fanotsiana fananarana anay eto fa tena mitondra soa anay tokoa izany fampianarana ataonareo mivady anay izany anareo mianakavy kely mihitsy izany dia mahereza trany Jesosy Kristy ny omba ny tokantranonareo mandrakariva ary ampitombozotra anareo sy ny tsiraray avy any koa eto amin'ny fikambanana dia voninahitra dia ho atolotro an'i Jesosy Kristy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavitsika linatsika amin'izany fijona vavolombelona mahafinaritra be izany. Alleluia, Jesosy anie maly fitianao dia Jesosy anie mbola anao mihoatra lavitra indray satria hainao na mivonahitra n'Andriamanitra androany dia mbola omeny mihoatra ny toeranao ahafahanao mbola mijoro vavolombelona ao aorianao indray. Mahereza mampahiranay ilay izy averiko azavaina kely izany ilay izy mivarotra ny asany dia misy fotoana izy mitondra dodimodo izy izany hoe tsy mahalavo tsy mahavaky lovo izy tsika rehefa tamintsika mivarotra taloha fa rehefa tonga ny jodrano dia nalafo amin'izay nandeha amin'izay netana ary tsy vita ny entana nandeha fa tao am-pivarotana tao koa dia nisy lalana hafa ny sokatra indray ary za mitenao amin'ny anaran'i Jesosy fa i lalana ny sokatra hidiranao indray ao anatiny indray mbola misy lalana hafa misampana indray zanadalana izany mbola ho loharano-pitahiana ho an'ny fiainanao indray koa dia mahereza ranabavy lina Andriamanitra manankirepasoavana ombanao hatrany dia tsy mba homenatra anao anie Jesosy fa Jesosy izay menatra dia mba menatra azy koa hatria indray androany anao tsy menatra ny joro vavolombelona vitabe olona misy olona mahazo fitahian'Andriamanitra tsy milobava hijoro vavolombelona izany fa ianao kosa nainona amin'ny voninahitra roa Jehovahandriamanitra hoe tsia fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra dia hoe voninahitra hotahiny voninahiny anie hotafiany voninahiny anie ianao ranabavy lina dia maherezatra ny hatrany misy fotoana izy isaka mangididy izany ny tanany izay mba finoany
mankididy ny tanany a dia andray vola izy zay alafo izy zay mampatsiahnahako an'le tantara anankiray a ny mponina atao Betesda ny olona atao Betesda misy an'le fary atao hoe Betesda dia zay rehetra olona marary a dia mijanona eo amin'ny fary io ka rehefa mijanona eo amin'ny fary io a dia zao rehefa mihetsika io rano io dia ny finoan'ny olona zany a tamin'izany dia misy anjely tonga eo ambonin'ilay rano dia rehefa tonga eo ilay anjely dia mihetsika vo mihetsika io rano io ohatra hoe mikorotana samboaravalo io rano io dia tonga dia misy mitsoraka makao zay mitsoraka ao tonga dia mivoaka avy eo sitrana ka zay ny finoan'ny olona tamin'izany fa rehefa tonga Jesosy dia andravain'i Jesosy zay finoan'ny olona zay satria nanino nisy lehilahy to tsy mba afaka mitsoraka dia ozy izy Jesosy hoe satria ianao inona ataonao eto dia nitaraina izy hoe zany tsy mba afaka mitsoraka e dia Jesosy hoe miantorahy ity atratrako alleloia tonga eto zao izy a beton ny fandrinanao dia sitrana izy dia manomboka androany zany raha nabaviliana ny mampino rehefa mangididy fahadidy andeha lavitra izy zay dia manomboka androany zany ianao a dia zao na tsy mangididy aza ny tanana dia mandehana ny finoana fa rehefa nitahian'Andriamanitra ianao dia ho tahiny tsy amin'ny famantarana ivelany intsony fa amin'ny finoana ao anatinao na tsy mangididy aza ny tanana teneno ny vadinao raha andeha varotra hoe ao izy efa nangididy ny tanana tsy nangididy efa mba Jesosy alleloia mahafinaritra zany a tahin'ny tompo isika mianakavy a dia dao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika ohatry nantiry ity zao tsika nao hira anankiray a ho voninahitr'Andriamanitra zao ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe fiainako ianao ndao ary maneo finaritra dia avy eo tsika hiaraka amin'ny ranavavitsika $100 hiditra anatin'ny tenin'Andriamanitra anatin'ny ianao maka baiboly maka toerana tsara fa hian'ny toloteny mahafinaritra tsika rehefa avy eo tahiny tompo daholo ary ianao tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy an'Andriamanitra zao milanao ny fiainako rehetra ny fiainako rehetra dia ny famatotra milanao ianao tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy anao fa fiainako ianao rivotra iainako fa fiainako ianao mifehy fisiko fa fiainako ianao manodidinay tompo ombelay lay fanahinao fa fiainako ianao rivotra iainako fa fiainako
fiainakyanao manodidina ai tombo omeoai lai fanainao Alleluia. Raha ataonao zany a raha tena hoe ataonao fiainanao Jesosy a dia hitanao fa anana fiainana tena mahafinaritra ianao ary anana fiainam-pahasambarana fiainam-pifaliana. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao dia tendrena vavintsika $100 raha mba $100 ny hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Dia mino efa naka ny baibolinao ianao avitratsika dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia tetenanao hoe mino finaritra dia rehefa avy eo moa veronetany ahako mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra aoriana ny toriteny rana vavintsika $100 ka dia mino finaritra ary isika menakavy dia tahiny ny tompo. Raha mba $100 anao avy hatrany ary ny fitenenana tahiny tompo zany $100. Halleluja. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika tsirairay avy izay mpanaraka sy miaino vavaka fiambenana dia mbola manona fiadanana Jesosy Kristy anapoka mitokany tranontsika tsirairay avy. Dia faliray tafahoana antsika androany hiaraka eto antsika hiara mivavaka antsika hiara ny tenin'Andriamanitra ary resiko fa soavina be ho ary afana izara zany tenin'Andriamanitra izany. Ndao ary ava malala amaky ny tenin'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao zany tenin'Andriamanitra izay zareko amintsika androany dia hitanao amin'ny boky ny Filipianina. Filipianina toko fahaefatra vakintsika amin'ny andininy fahaefatra. Filipianina toko fahaefatra
dia vakitsika amin'ny andininy faefatra mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Halleluja. Zany ten'Andriamanitra fo kely zany izay hoentintsika ifampahery amin'ity androany ity. Amin'izao fotoana izay iainantsika izao ry havana, be dia be ny olona misafidy ifalifaly amin'ity izao tontolo izao ity. Misafidy ifalifaly amin'ny toeram-pandihizana, amin'ny toerana be dia be mety hoe mieritreritra izy hoe afalifaly azy zany. Fa ninona zavatra izay ataontsika dia misy vokany avokoa. Misy vokany avokoa ny zavatra ataontsika. Reny olona reny mandeha mifalifaly amin'ny toeram-pandihy reny dia tsy maintsy misy vokany, tsy maintsy hoe reraka izy lany ny vola izay noentina tany. Mety koa izy hoe tsy salama satria be dia be ny zavatra hoaniny agny rehefa mandeha amin'ny toerana izay mety hoe ahitanisy ireo fifaliana. Fa tsy maintsy misy vokany zavatra izay ataontsika. Fa eto ry hava-malala ny tenin'Andriamanitra dia mampilitsika sy manome safidy ho antsika izay mpanompon'Andriamanitra, izay kristianina. Manome safidy ho antsika ny tenin'Andriamanitra ary manome fahafaham-po antsika satria tsy tian'Andriamanitra tsika hoe andeha amin'ny toerana hafa ifalifaliana, fa nefa izy manome torolalana ho antsika ifalifaly aminy. Hoy izy tenin'Andriamanitra teo hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Halleluja. Mazava be ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Ito ny tenin'Andriamanitra tsy milaza hoe mifalia ianao raha toka tonga ny valim-bavaka ao, mifalia ianao raha hoe sitrana, mifalia ianao raha toka hoe nahazo zavatra tianao, ohatra hoe zanaka, ohatra hoe vady, mifalia ianao. Nefa kosa tsy ratsy ireny, mifalia be mihitsy ianao dia raha Jehova ame voninahitra izy rehefa mahazo valim-bavaka ianao. Rehefa tonga ny zavatra izay nangatanao, rehefa azo ny valim-bavaka, rehefa sitrana ianao, mba anisany tsy manome voninahitran'Andriamanitra zany ianao. Mifalia misaora Jehova ianao rehefa tonga ireny. Fa nefa araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ampy zany satria fotoana fohely rehetratsika tonga zany. Fa ny tenin'Andriamanitra eto malaza hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izaho indray mifalia. Ahoana zany ry hava-malala? Mety hoe mandalo zavatra sarotra anao amin'izao fotoana izao, mety anatina retina izy ianao hoe ahoana ataoko hifaly nefa zaho maharary be mihitsy. Ahoana ataoko hifaly nefa zaho mila vola, ohatra tsy mbola tonga ny zavatra angatahako aminy, tsy mbola tonga valim-bavaka izay ileko, nefa zaho tsisy vola, nefa zaho tsisy asa. Hoy izy ianao. Tenin'Andriamanitra hoe mifalia foana ao amin'ny tompo, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Tsika androany ry havana hianatra zany hifaly zany. Hianatra tsika hifaly, isorontsika ao anatin'ny vavantsika hoe mononona zany satria anisan'ny zavatra anankiray tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany mononona zany. Na hoe fieritreretana izay hoe manome tsiny Andriamanitra dia anisan'ny zavatra izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mety mbola anatin'ny zavatra sarotra amin'izao fotoana izao, fa tadidio ry havana rehefa nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra ianao fa tsy ho ratsy fiafarana zany ianao. Ary ianao raha mahay mifaly amin'ny Jehova, ho hitanao zany valim-bavaka zany. Tsy maintsy ho tonga aminao zavatra izay ireny fonao io, tsy maintsy ho tonga aminao izay fanasitranana izay ao andrasanao ry havana. Fa indraindray tsy ampy amintsika ry havana falifaly. Anaty fontsika dia manome tsiny Andriamanitra indraindray. Fa ifalifaly antsika ry havana. Falifaly antsika amin'ny Jehova, misy fifaliana ao ry havana. Be dia be amin'izao fotoana izao hira fiderana izay hoe ahafahantsika ifalifaly ry havana, ahafahantsika mandihy ao an'i Jehova. Izao fofokena izay omeny Andriamanitra antsika izao ry havana, afaka ahafahantsika ifalifaly. Izao vavantsika izay mbola afaka miteny tanantsika, izay mbola afaka manao zavatra ty, te hafantsika ho an'i Jesosy ry havana. Ahoana moa zany ry havana vokatra zany fifaliana izany?
do ny anjerentsika ny bokin'ny salamo hoe any bokin'ny salamo toko fa 7:30 salamo fa 7:30 zafady indrindra fa salamo tsisy toka salamo fa 7:30 milaza hoe ary miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao izay ireny fonao. Halleluja, amen. Ino ravana ny vokatra fifaliana dia ino izay ten'Andriamanitra dia omeny antsika izay ireny fontsika. Mino ry havana dia atsika rehetrarehetra izay voreto amin'izao fotoana izao dia samby amin'ny zavatra irinitsika. Tsisy olona zany hoe tsisy zavatra irina zany eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy misy zany tsika ry havana, tsy maintsy misy zavatra irinitsika ao anatin'ny fontsika io. Zary havana dia te-hijoro vavolombelona kely dia nisy fotoana zary havana ity telefoniko ity dia naratra be mihitsy, sisy zavatra nandeha tao anaty telefoniko dia niteny tamin'ny patronko hoe mba hanamboatra ny telefoniko dia tsy niravainy moa zany teniko zany dia tsy nivaliany mihitsy zany hoe tsy niteny hoe amboariko ary tsy niteny hoe tsy amboariko dia rehefa tsy niteny moa izy dia tsy dia nambelako satria zay mbola mifiezin'izy ireo satria mipetraka ao amin'izy ireo dia tsisy telefona mihitsy dia naraka telefoniko dia lasa zaho zay moa manasa ambony be tamin'izany fotoana izany dia nandeha tany amin'ny toerana izay anasany lamba dia rehefa tonga tany tena hoe tsisy telefona tena tamin'ny vavako io mihitsy tena nihirahira be ry havana tena nihirahira be ho an'Andriamanitra sady nandindy be nefa tsisy mozika afaka andihizana tsisy ninina fa tena hoe nandihy foana tena nandihy ho an'i Jehova dia nihira be ho an'i Jehova tena nihira tany ambony tany dia rehefa vita ny asako dia miroro tao ambany dia niteny patronko lehilahy fa manina ianao izy zay tsy miteny amiko ny telefoninao maratra tena hoe gaga be hay ve hitan'i Jehova zany zavatra nataoko zany zay hoe feo hoe zany hoe mihirahira kely fahitako azy dia nandindy kely fahitako azy nefa hitan'i Jehova ireny nafaly an'i Jehova zavatra kely nataoko dia nahazo telefony tamin'izany fotoana izany nefa anankiroa zay samby nila telefony dia zaho fo nividianan'ny patronko le namako tsy nividinana tena hoe navahan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Atsika ry hava malala tena hoe tiany Jehova, tian'Andriamanitra mahita antsika zany hoe falifaly aminy foana isika. Na dia hoe tsy mbola tonga ny zavatra izay angatahitsika, na dia hoe mbola tsy avy aza ny zavatra tiantsika dia mahafalifaly tokoa ho an'i Jehova, mahafalifaly an'Andriamanitra mahita antsika faly aminy zany. Ten'Andriamanitra ry havana dia marina foana ary tanteraka foana io ten'Andriamanitra io. Mety zany mihitsy ny blocage zay tsy tongavana valom-bavaka antsika satria antsika indraindray dia momomomona foana tsy mety hoe falifaly amin'ny Jehova zany mitady fifaliana velany eny fotsika indraindray fa androany dia manome torolalana ho antsika ny ten'Andriamanitra, manome torohevitra, manome safidy ho antsika ny ten'Andriamanitra. Ndreo tsika ry havana tena hoe mifalifaly antsika amin'ny Jehova, tsy tiririka antsika amin'izao zavatra be dia be amin'izao tontolo izao ity, ambetsika ry havana fifaliana izay omeny Jehova Andriamanitra antsika. Io tanantsika indroantsika afana hoentintsika tekika ho an'i Jehova, ivavahantsika io hoentintsika hisaotra an'i Jehova fa ankasitran'Andriamanitra zany raha ataontsika hoy izy ten'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva amin'ny tombo hoy izaho indray mifalia. Tsy voafetra zany fotoana zany ry havana izay falifaliantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Na dia mbola anatin'ny zavatra sarotra izay ianao mifalia foana, mideran'Andriamanitra fa ho hitanao zany Andriamanitra makasitraka zavatra izay ataontsika zany. Fa tadidio ry havana mahita antsika Andriamanitra. Na fisainana antsika aza dia makasitraka Andriamanitra dia hitany zany. Na dia hoe tsy hitan'olona rehetrarehetra zavatra ataonao fa hitan'Andriamanitra raha hoe mahay falifaly aminy ianao, mahay makasitraka anao amin'ny zavatra ataonao, hitan'Andriamanitra zany.
ndo ianarantsika zandry havana tia tsara velantsika tia tsara velantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa hianatra hifaly tsika androany hianatra hideran'Andriamanitra tsika androany hianatra hiala amin'ny fimomomonana sy fanomezana antsika Andriamanitra fa zavatra rehetrarehetra zay hitantsika eo anatrehan'Andriamanitra raha efa nanotena ho an'Andriamanitra tsika ry havana dia tsy zavatra ratsy zany fa tsy maintsy zavatra tsara foana fa ahoana moa tsika ry havana eo amin'ny zanakatsika raha ohatra hoe tezitra amintsika foana ny zanakatsika rehefa hoe tsy mahay hoe tsy faly aminao ny zanakao isan'andro nefa fahavidiananao amenao zavatra be dia be fa tsy mety faly aminao izy fa ahoana tsika ry aman-dreny ohatrany hoe tsy faly koa zany tsika mahita zanakatsika tezitra foana efa fahavidianana zavatra be dia be raha misy zanakatsika koa dia faly foana izy mena zavatra kely fa tena mampazoto ry aman-dreny be hividy zavatra ho an'ny zaza zany fa tahaka zany koa tsika ry hava-malala raha falifaly foana tsika amin'ny Jesosy dia faly amintsika koa izy nivokatra fifaliana izy zay ten'Andriamanitra hoe any amin'ny salamo te asa dinitsika zany nivokatra ny fifaliana salamo fa salamo fa 7:30 fa efatra fa ino izy izy ten'Andriamanitra omeny anao izay ireny fonao misy zavatra irinanao anaty fonao io ndo hoenty falifaliana an Jehova zany nade tsy mbola tonga fa ho hitantsika zany halleloia na falizary havana zarazany ten'Andriamanitra fohifohy zany dia mino ary havana dia misy azonao nyresina zany safidiananao ifalifalo an Jehova fa misy vokany zany raha n'izao tontolo zao no falifalianao mety arahana sy fampitena no azonao fa raha an Jehova koa dia omeny ianao izay ireny fonao voninahitra ho an Jehova Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany ary fiadanana koa ho antsika tsirairay aby izay naharitra sy ny aino tamin'ity androany ity dia mankasitrika ny tsirairay aby izay naharitra ny aino teto alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra andranavavintsika sandola tsika tanatin'izany toloteny mahafinaritra be ny toloteny sandola dia hotahin'ny tompany ianao Jesosy manankiram-pahasoavana mahaly fitianao tanteraka amin'izany asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia tsy ho verimaina akory ireny Andriamanitra no mahita ny tokony atao aminao ka dia mahereza sotra indrindra zany sandola miarabana reo izay mbola tsy voarabako teto za razana Monika Lohanira Volohany-Irina Lovarimanitra Benjamina dia Jonatana tonga soa daholo isika mianankavy halleluia koda Leonisy Rikadaka Berty Sava tonga soa daholo misaotra ranabavy kely mamia dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana mahaly fitianao tsara be ny toloteny fa misaotra indrindra mifaly mandrakariva Filipiana 4:4 mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izany indray mifaly zay le andiny tsoratra masina any amin'ny bokin'ny Tesaloniana misy teny tsotra fotsiny le andininy mifaly mandrakariva tena mbola misy mifaly mandrakariva hoy izany indray mifaly fa any amin'ny Tesaloniana any voalohany any misy tena mibaiko fotsiny mifaly mandrakariva dia zay dia vita ny verset mifaly mandrakariva io baiko mifaly tsy hoe raha zany nareo mba mifaly ihany fa tokony mba hifaly nareo fa rehefa maheno an'izany tsika hoe mifaly hoy izany indray mifaly baiko zany ary ohatrany hoe satry n'ilay mpanoratra tena hiditra ao anatintsika mihitsy dia hifaly fantany zany hoe mifaly ary fantany vokatra hoe hoy izany indray aminao mifaly zany hoe tena mifaly baiko tena raiso mandehana mihinana
miakara mira baiko daholo za ty tena hoe mifaly baiko nomenany olona vo hifaly ny olona satria tsy atsika ny mifaly am'izao ampatsahivina atsika androandro fa tsy atsika ny mifaly tena andriamanitra miteny hoe mifaly ary nampile tena andriamanitra tany amin'ny salamo teo satria tian'andriamanitra ohatra mahita atsika faly sy ravo a de tsy baiko fotsiny nameny fa nataon'ny zavatra mifampiankina taminy mihitsy raha tenena zany olona mifaly avy de mifaly efa inona moa ny antony hifaly ko fa salamy fafito amby telopolo de tena miteny mihitsy ary mampanantena zavatra atsika ohatry hoe manisy karazana ohatrany hoe takalony ao anatiny salamy fafito amby telopolo de nipaefatra ary miravoravoa am' Jehova ianao de omeny anao zay irin'ny fonao tsy hoe satria nomenanao ny irin'ny fonao a de iravoravo am'izay ianao a hifalifaly am'izay ianao fa ny atongavan'ireo zavatra eo aminao de ianao aloha mividy an'izany amin'ny firavoravona am' Jehova alleloia zany hoe raha tianao zany no tonga eo aminao zay irin'ny fonao de misy hetsika ro mila ataonao de mila miravoravo ianao za tsisy zava-mahafinaritra na ohatry miaraka mifanerasera amina olona falifaly manahirana ravana miaraka amin'ny olona tsy misy fifaliana io a tena manahirana miarava olona hoe tsisy fifaliana de tsy mampazoto anany no mifanerasera fa reny olona faly lalandava reny mitsikitsiky foana tena hoe misy fifaliana misy olona tena ohatry zany mihitsy misy fifaliana ny aminy misy na de ao anatin'ny mafy ary izy ary le fifaliana ngeravana malala eto tena raha jerena am'zany hoe mifaly amin'Andriamanitra le mifaly mandrakariva amin'ny tompo le Efesianina teo vakizy Filipianina mantsy ande Filipianina teo a rehefa diniatsika zany a de zao mifaly mandrakariva amin'ny tompo hoy zany ndray mifaly de ary le tena andriamanitra miteny hoe miravoravo am' Jehova ianao de omenao zay irin'ny fonao any hoe reto olona reto zany a olona tsy tokony mbola ho faly aloha satria izy arake mbola tsy nahazo zay nirin'ny foniko le ary moa tena fortsena mihitsy hoe mifaly mbola velony any kefa hoe mifaly izy hoe hoy za aminao hoe mifaly faly donomakea mifaly hoy za aminao mifaly zay vao tena mifaly reto olona reto zany a eo amin'ny toeran'ny olona tsy tokony hifaly raha ao am'izao tontolo zao a de zao omena zavatra no tsika vofaly ty misy cadeau misy olona mena cadeau ary mbola tsy faly ozy le zazalana fa maniny anao mitomany very ny dimapoloko aza mitomany fa ty ny dimapolonao fa maizy ny tomany be fa maninona any no mitomany raha tsy very zao le dimapolo de fa ary zato ny taty misy olona mena cadeau mito de fa nyteny volana otrina nazona ty neny tsy volana tsy lafo bebe tirineny ohatra misy za taloha mavidy kiraro ohatra hoe fidanina kiraro na akanjo tena tsisy zavatra tsy arotro ohatran'izany za taloha ohatra hoe mandeha taloha zay mividika kiraro ohatra ny amin'ny Batana ny amin'ny Aigle d'Or tam'izay mbola kely de miala eo iny tsy vitako mitondra ny bory hoe entina anaty boritry mody fa tonga de joloana to de anaovana iny ny entina mody na sorta kely ary ny entina nandeha nividy an'izy tao amin'ny Aigle d'Or nefa kiraro mihaja de anaovako iny mody de mijery foana tonga ny atrano tsy haiko tsy maharitra an'izany mihitsy na hoe zavatra vidiana ao anazy zany de tsy anaovako tonga de hifaliko iny misy ndray olona tsy manana any izy fa tsy fony za mahafantatra vazaha manana karazana kiraro tsara fa izy manana kiraro anankiray ohatry ny
rangers taloha vizana ohatrany tsy fantatra hoe dia zay foana anaovany dia satria hony a manjary simba le kiraro misy olona zany vao mihina zavatra fa vaopeka ty dia ho simba ve ty fa mifalia mandrakariva miravoravoa ao amin'ny Jehovahandriamanitra ary araka ny teny tamin'ny hoe io fifaliana io tenenina teo a dia fifaliana tsy tokony mbola izy fa ianao mihitsy manapa-kevitra to dia faly. Romanina 12:12 Romanina 12:12 Romanina 12:12 atitsika Romanina 12:12 hoy ten'Andriamanitra mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana. Mandalo fahoriana izy manao an'io dia asena miaritra amin'ny fahoriana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana. Fa ary aloha ary teneniny hoe mifalia amin'ny fanantenana zany hoe mifaly amin'ilay zavatra ho avy ianao mifaly amin'ilay zavatra mbola vao antenaina ianao toka ianao dia mifaly sady ty zahako amin'ny desambra dia ndry misaotra Jehova amin'ny desambra Jehova andray 13e mois amin'ny desambra alleloia arabaina aloha tsika natratra an'izao volana août zao rehefa tonga ohatr'izao volana août a dia zao ny zavatra mba remarqueko raha mitovy amiko ianao ohatrany hoe io nendrasana io volana août io nendrasana iazakazahany volana desambra jereo loatra tsara zao fa tsy zao anao amin'ny 1er août fa ao anatin'ny fomba tsy hitanao kory dia tonga ny volana novambra vao tonga mantsy volana novambra io a dia misosa io a dia efa miandry an'ilay desambra vetivety kely tonga desambra fahatapitra ny taona anefa volana août ohatr'izao dia efa mieritreritra sady ny volana desambra sy ny faran'ny taona vita dia efa tapitra indray ty 2022 ty miarabanareo natratra an'ity volana août ty lalana lavitra ny nalehantsika fantahin'Andriamanitra sy amin'ny velonaina miaraba manokana ny rahalahy kely Ruhanina tsika androany samy mba miaraba azy tsika raha mba misy teny mamany aminao. Ruhanina ny filoatra ny anarany zanaky ny ranabavintsika Verselina efeny 7 taona androany Ruhanina kely dia arabaintsika izy a manoroka mamy anao zay Ruhanina dia happy birthday a tena hoe omban'Andriamanitra tahaka ny Samuela zazany ianao a mandra-pahantotra ao dia ampelantan'Andriamanitra ho tantan'Andriamanitra foana Ruhanina tena mba anniversaire Ruhanina dia miaraba niny ihany koa dia manao fety sambatry nareo a Bordeaux ao a ranabavy Selina alleluia misaotra antsika amin'ny rary soa azy any hoe le romanina zany dia miteny hoe mifalia amin'ny fanantenana zany hoe faly fotsiny ianao amin'ilay zavatra mbola antenainao alleluia dia mifalia ary raha tianao zany ny ahazo zay irin'ny fonao dia tonga dia miravoravoana hotsika sarotra zany eny e tena misy fotoana io sarotra raha tsy miaraka amin'ny fanantenana mananteny tsika fa ho manga ny lanitra hitondran'Andriamanitra atsika orinao androany io mbola manjombona fa mifalia sahady na dia mbola anatin'ilay manjombona ny olona manam-pifaliana dia tsy mety resina ady mafinaritra misy anabavy zay eto amintsika eto mandalo ady zany fa ny zava-mahafinaritra na mampairany ranabavy io ohatrany hoe tsy dia problème zany daholo le ady satria sady memeno mitantaranao an'ilay olona efa ianao mainao le olona tena entsany zany olona an'izany any ivelany any izy a mafy ny pression mahazo anazy ndrindra tamin'ireny resaka vaccine ireny fa izy mitantarana izy amin'ny meme dia mba maivana koa ianao hoe tena mba olona mero fa tsy mitomany alleluia misy fotoana io fifaliana io a voleny io ary izao misy filozofa anankiray zay mba mahafinaritra azy filozofa zay dia izao zavatra ny teneniny io fifaliana io izy a misy karazany roa ny fifaliana mizara roa ny fifaliana dia karazany roa samy hafa mihitsy na dia samy fifaliana azy ny fifaliana voalohany izy a mandalo kely fotsiny
fihetsepo kely fotsiny faly ay afaka fanadinana io ny anarako faly be a way nandray karamako faly a fa le karama raisinao farany volana faly fotsiny io fa tonga le karama fa manomboka eo dia tonga ny ady-tsaina ahoana reny itsinjarana ny tiry dady izany moa manambola amintsika ho aloha io fotsiny fe zany le karama misy zany fifaliana mandalo fotsiny mitselatra fihetsepo ny anarany amin'ny teny frantsay iny atao hoe joie la joie ny fifaliana faharoa dia tsy fihetsepo fa iainana zavatra iainana fiainana zavatra maharitra io indray le atao amin'ny teny frantsay hoe bonheur zay ny famaritany azy misy zany atao hoe joie misy ny atao hoe bonheur ny joie dia zavatra mitselatra vetivety dia avy eo iny a takona fa misy ndray olona tena miaina anatina bonheur miaina anatina le fifaliana io efa fiainana mihitsy ary tanteraka mihitsy dia tsisy mahalana io mandalo ny fahoriana mandalo ny ady fa faly foana misy fifaliana any anaty voavoly ao anaty ao misy olona tena mandalo fotsiny vetivety kely zany joie zany ao fiainana dia tonga dia maloka mitsiky kely dia maloka takona androany a tsy le fifaliana fihetsem-po ny tian'Andriamanitra tonga eo amintsika fa le fifaliana tena fiainana le fifaliana tena fiainana hoy Jesosy zay amin'ny Jaona any bokin'ny Jaona any Jaona toko fa 5:10 nge jerentsika Jaona toko fa 5:10 ary tiako mba hiriko nareo a mba tiako nareo mba hanana ny toepo ty manomboka androany aza mionona fotsiny amin'ny joie nareo aza mionona fotsiny amin'ny fifaliana kely iny fa tsy iny nomeny Jesosy atsika fa nomeny Jesosy atsika bonheur mihitsy tena fifaliana tanteraka Jaona 15:11 nge vakitsika hoy tena Andriamanitra izany zavatra zany nefa nolazaiko taminareo dia mba ao aminareo ny fifaliako fifaliany Jesosy ny fifaliany Jesosy dia ohatra zao mba ao aminareo izy teo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo ao am' Jesosy tsy fifaliana le mitselatra fa am' Jesosy tena fifaliana tena tanteraka ao anaty azonareo zany hoy Jesosy satroko tena io ny ao anatinareo a le fifaliako misy ny devoly koa afaka manome fifaliana fa ny fifaliany devoly vetivety kely iny dia faly eo anao dia jere tsara fifaliana entin'ny devoly mamitsika taloha vao mahita fifaliana sahoana mamitsika taloha dia mahita fifaliana ozy ny olona andeha hamono eritreritra anaty alcool na dia misy problème be anao dia misotro toka ianao dia tsika nefany a afaka avy eo iny a dia alahira misy hamono ny olona riavana mitady fifaliana fa ranomaso toka ny azona anatiny zay taloha tsy haiko nareo izy taminareo teto nefa nanandrana zava-mahadomelona le rongona reny le zavatra foana reny za tao tamin'ny fahatandreko ny fokany reny zay dia tsy haiko zay antony foany olona ny reny a fa ny a zavatra ray ihany mba antony foako an'ireny mahafinaritra na mifokana azy rehefa mifokana izy io a dia zao za samana ny fihetsehana ngamba ny olona fa za rehefa mifoka ny rongony io taloha dia zao lasa falifaly be a lasa misy zavatra mampime foana mampime anao daholo zay jereninao lasa ny zavatra hitanao isanandro teo tsy nampime anao rehefa mifokana io dia lasa misy mameme foana ianao amin'le izy zay taloha rehefa mifokana io tsy mba violent zany tsy mba manao hoe iny mamindrongony dia miady aman'olona ny anay taloha mifokana io dia imehezana dia meme ary tena mampime tamin'izy dia zao tena mampime tamin'izy telo lahy zay nikaraka tamin'izany tamin'azy hoe mbola kely telo lahy dia zay rehefa mifokana izy dia rehefa vao mifoka kely fotsy dia vao mihetsika manomboka miasa zany ny efealizy dia nale namanao jereny hoe lasa ohatra misy mampime tampoka zany iny amin'ny tarehany ohatra hoe entim-bolo io lasa mampimenao tampoka zany nefa ny hatramin'izay tsy naninona be dia be dia
dia tena napy dia meme foana zay zany tsaky manana izy satria satria ny foanan'le izy mba himemimeme zany itadiavana fifaliana ary dia nampimety amin'le izy le namanay anankiray zany izy ny efa zokinay dia ny azy zany efa masaka loatra anatin'ny sainy hoe raha vovoka rongony a dia meme be a dia fantatry ny olona zany raha vao meme amin'ny tsy antony hoe mifoka rongony dia contraire an'izay efa mifoka indray izy dia tonga izy dia matotra samy tsy mety hoe dia forceny io matotra dia vao mahita ilay meme izy dia bety zay fino mampimenareo e sa tiana ho hitandraitanareo hoe mifoka rongony nareo aza meme zany a dia vao mehino mampime ale dia meme mandrapisavana izy le fifaliana zany a dia diavina dia mahafinaritra kimety zany hoe mampizavatra eritrinao a zahako mpisakafoanina tamin'izany fokanay dia mahita salady a dia mieritreritra zavatra be dia be amin'ilay salady le ohatry hoe mahita le salady ohatra miorona kely hoe mahita olona ohatro ratsy tarika dia mahita le salady dia mandinika le salady rehetra dia mea mahita le izy ohatry ny tarehan'olona be dia be mampime rehefa le izy e aza manandrana foka nefa malasa daly reny efa olona tsy dia voly reny zao zany le izy dia davina reny fifaliana reny a fifaliana mandalo reny fifaliana mitsiratra kely neny jesosy fifaliana tanteraka ary tsy possible mihitsy androany zany tena tia-pianatra atsika fa tena raha kristianina tsika jereo ke ny olona hafa firenena jereo ke zao ohatra hoe ny silamo za tena mahita fa misy fotoa antsika kristiany ndraiky mba tezitra fa zareo eo mahafana raha ahitandreo tavaratra tsika ty andafo efa tezitra tena satria efa misy dia zareo efa mora voetsika kely zany ny ao satria efa misy fatezerana efa miambonao dia fotoana fotsiny no faly fa voakitianao kely dia voka le fatezerana fa ny tena marina raha miaraka amin'i jesosy indray ianao dia mifanohatra amin'izany efa misy fifaliana vonona fa tanteraka ao anaty ao tena efa voninao le fifaliana tena mandalo aza ny alahelo kitiana kely fotsiny indray le fifaliana dia efa mivoaka dia mavita miterana dia miposaka avany ny fiterana an'Andriamanitra hoy izy abakoka araka le hira iny fakitsika kely teny abakoka izy abakoka hoe na tsy amontsina na dia tsy amontsina aza ny avy abakoka toko 7:7 na dia tsy amontsina aza ny avy ary tsy misy voany ny voaloboka na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vary ary tsy misy omba ao am-pahatra problème ny anarana zany zany rehefa atao na tsy tantarainy ireo dia zao fotsiny problème ny anarana izay azo fehezina fotsiny zany hoe be dia be problème zany olona kamo anoratra na dia tsy amontsina aza ny avy io masina sy nahaingo izy ary na tsy misy voanina aza ny voalobo fa raha olona kamo andoratra zany zao fotsiny iny be dia be problème fehezina amin'izay fotsiny zany hoe tsisy soratra le lavabe hoe na dia tsy amontsina aza io masy mpanoratra na dia tsy amontsina aza ny avy na dia tsy misy voanina aza ny voalobo eny na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra raha olona miavonavina tsisy fifaliana sady tsy te hanoratra io feny problème amin'ny fiainao leobe akitsika ny abakoka toko 7:3 voalohany tsisy tapany voalohana faharoa fa tsotra ny teniko aminareo be problème tsy mandeha ny fiainako ohatr'izay mantsy fa ozy abakoka hoe tantarainy misy leony rehetrarehetra na dia tsy amontsina aza ny avy dia malahelo ndry ary tsy misy voany ny voalobo nso dia tsisy voany koa ve le voalobo ary na dia madiso fanantenana azy oliva reto jerety izy diso fanantenana amin'le oliva ary tsy mahavokatra hohanina sa tezina tsony ny fiainana amin'izany ozy ny olona mijery ry alavitra iny na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala tratratra amin'ny ondry ve ary
ary tsy misy ombotsiny ao apahatra te hinona tsony ny aminareo izy ny olona matso manana tenenina foana ozy izy abakoka amdiny fahavalambolo ozy ny olona nda hamono tena ngambo diaro hoe toeny zany andeha anina tsy misy ombotsony apahatra andiny fahavalambolo de andeha hamono tena fa tsisy fiainana ho atsony leo a aloako maty ny andrena zany no mpitazana zany hoe tenen'ny abakoka zany hoe tenen'ny abakoka ry avana tenen'ny abakoka tsy zany ny tenen'ny abakoka toy izy abakoka hoe vakina andiny fahavalambolo nefa za de mbola hifaly am' Jehova ihany a halleloia mbola hifaly am' Jehova ihany aho izy izy lehibe Jehova ny abakoka ry avana lehibe ny Jehova ny abakoka i abakoka rera manana Jehova ohatry zany hoe mbola mahay mampifaly ao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitrano satria nahoana io le fifaliana tenen'i Jesosy hoy Jesosy mba ho ao aminareo fifaliko ka ho tanteraka ny fifalianareo tanteraka zany a misy lamba anankiray atotsika mirongorona eo ohatra hoe serpiera reny zany tena atao anaty rano de tanteraky ny rano daholy tsisy hoe mandomando kely fotsiny fa tanteraka misy fotoana manao batizitsika de anaty ririnina de manao akanjo maromaro de mandrapavita le batizimy mba ny akanjo ny ivelany anina de mba tsy tanteraka any amin'ny hoditra fa tanteraka zany tenanao le tena otsaky ny rano tena tanteraka hatrany ivelany ka hatrany anatiny tanteraka zany ny fifaliana angatahany Jesosy amitsika tena fifaliana tanteraka natokavany Jesosy tatia teto tany mialohan'ny amonjeny Jesosy ny olona mialohan'ny hoe famonjena ho an'ny olona fanavotana ho an'ny mpanota de zao hitondra fifaliana aloha ozy izy ny Luka bakeo vakitsika Luka toko faharoa Luka toko faharoa andinin'ny fahafolo Luka toko faharoa andinin'ny fahafolo anaran'i Jesosy bakeo vakitsika mihitsy andinina hatramin'ny andin'ny fahavalo io nilazany ny anjely tamin'ny mpiandry ondry fa teraka Jesosy halleloia ary nisy mpiandry ondry tamy zany mitoetra tany an-tsano tandrina ny ondriny tamin'ny alina anisy anjely ny tompony tsangana teo anilany ary voninahitry ny tompona nelatrilatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy andininy fahafolo ary ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo de fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra inona hoany fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra zay vavao mafaly ny vavao mafaly zany de zao misy fifaliana lehibe ho an'ny olombelona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo an'io an-tanàna Davida de Kristy tompo le mpamonjy io mitondra fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra satria sitrak'Andriamanitra ny hahafaly ny olona de anatokavany Jesosy teto a de hitondra fifaliana lehibe amin'ny olona rehetra ary tamin'ny fiainany rehetra Jesosy de faly ny fiainany Jesosy a tsy fifaliana mitselatselatra kely fa ao anatiny ao mihitsy misy fifaliana andeha hiakatra ny Getsemane Jesosy teny vohatra oliva de nira fiderana izy ny olona andeha hiatrika problème maka ho faly Jesosy nanam-pifaliana mbola nira fiderana ary ao ambadika ny fiderana fandresena foana tsy averan'Andriamanitra resy zany ny olona ao anaty fiderana Jesosy nabavitsika $100 simba ny telefona niara simba ny telefona izy le mpiara-miasa aminy a fa nampiavaka azy $100 niteran'Andriamanitra ny andra le telefona be izy vo niterana hoe za angino tsisy YouTube androany inona ny derako io Andriamanitra YouTube ary ny telefona ko ary ny simbainao tsisy fiderana mivoaka eto androany averena aloha ny telefona voavoaka ny fiderana izy tsy ny teny an'izany izy inona nataony na misy na tsisy lao iteran'Andriamanitra teran'Andriamanitra tamin'ny tanana sy ny vavana ampiasainy zay teny aminy inona ny tranga izy niteran'Andriamanitra teo
ny patron tsy nahita azy fa izy nahita azy le patron dia Jehovah Andriamanitra hitan'ny Jehovah sondalany dera anjaran'Andriamanitra am'izay nikasika ny patron iny le patron teny soloko ny telefonina anao vokatry n'iny zany vokatry ny fiderana vokatry ny fiderana vokatry ny fifaliana manana n'Andriamanitra riverina voky indray abakoka satria tao anatin'ny tsy nisy nininna hainy ny faly sy ny ravoravo tamin'ny Jehovah Andriamanitra toy izy Jehovah hoe hitako zao ankehitriny fa tanteraka ny fifalinao ary Jesosy ny teny rehefa lasa Jesosy ary zay ny profo fa Jesosy fifaliana ary raha tsy misy fifaliana ny fiainanao dia mivavaha ianao atoroan'i Jesosy ny fonao fa ny profo fa ao aminao Jesosy misy fifaliana tsy mety ritra ao anatinao halleloia dia lasa tokoa Jesosy rava dia lasa koa nanaraka azy ny fifaliana hoy Jesosy any amin'ny Jaona 2:20 ambadika kely fotsiny Jaona 2:20 andiny 2:20 hoy Jesosy hoe Jaona 2:20 andiny 2:20 hoy Jesosy ary anareo dia manana alahelo ankehitriny fatary Jesosy zany fa lasa nalahelo indray mpianatra hoy Jesosy fa ahitanareo indray dia ho falo ny fonareo ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo itanao voaporofo le hoe fifaliana lehibe eo amin'ny olombelona rehetra ny fatogavan'i Jesosy teo mitondra fifaliana ampianatra lasa Jesosy nalahelo indray mpianatra toy Jesosy ao fa hiverina indray dia hiverina indray ny fifalianareo ary fifalianareo io tsy misy manaisitra intsony any an-danitra any tsy misy alahelo tsy misy ranomaso tsy misy ati-tsaina fa fifaliana mandrakizay satria efa eo amin'ny Jesosy tsika ny fifaliana nananao dia tokony fifaliana tsy misy afaka manaisitra tokony faly mandrakariva isika ramana tena teneniko anao fa ninninona zavatra ady lalovanao atovy angatao zany fifaliana tanteraka na mandalo ady ianao androany na anatina fitahin'Andriamanitra androany isika androany angataka Jesosy mba meo ana le fifaliana tanteraka misy olona tsy mety manana mpifaliana zany milongolongeny foana dia malahelohelo taveny foana dia manjombonjomboneny foana nefa le olona kristianina riavana manana fifaliana ianao manomboka androany fa fantatrao ankehitriny fa raha miravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao dia mianao zay rin'ny fonao aza atao miankina amina zavany indray andro tany anatina fiangonana nisy anay nitarika fotoana mampionona tamin'izay tadidiko dia teo mpitarena fotoana teo tapaka ny courant tsisy ninona ntsony rehefa tapaka ny courant zavatra tokony atao matetika rotreny dia lasa taritina mandeha mivavaka andao andohalika ataony dia samy mivavaka ka tsisy courant samy maka ho azy eo fa tamin'izay nafana mbola nisy gitara ray nandeha gitara anankiray amin'izay lasa koa le rahalahy anankiray nisy amponga teo le tamtam reny gitara sy amponga nanaova mampiona fiderana tamin'izay fa tena nahavariana fa tena nety tena nideran'Andriamanitra tena nisy fiderana be tamin'izay nefa anaty fiangonana dia gitara ray dia amponga ray mijanona daholo ny clavier ny batterie to eto tsisy ninona fa raitra ny fiderana fa nety ny fiderana satria maninona satria voakavaty anaty tsy ny zava-maneno tsy ny courant zany mitondra ny fifalianao tsy ny courant no mitondra ny fiderana teo fa zavatra efa any anaty ka nanotapahana zany courant ny any anatinao tsika tsy mandeha courant tsika koa tsy mandeha gaz fa tsika mandeha courage tena hoe tena miainga avy any anaty any ile fifaliana tanteraka ary tiany Jesosy androany mba ho raisinao ny fifaliana Jesosy tsy zavatra mitselatra indray andro fa ny fifaliana Jesosy ao aminao tafiditra ao anatinao dia ozy Jesosy hoe ilay fifaliana mba ao aminareo ilay fifaliako dia ny fifaliako izy Jesosy tanteraka dia mba ho tanteraka koa ny fifalianareo manana fifaliana tanteraka ianao manomboka androany tena angatao mihitsy zany hoe fifaliana avy amin'Andriamanitra hiposako aminao fa za tena eniko anao io fiainana io atrehanao amin'ny fifaliana sy ny tsikitsiky sy ny aravoravona io hoe feno aravona ny foana ka mahita ny Jesosy
fa tena emiko anao fa tena atsiaro sambatra anao ary io fiainanao io isosy io asa hitanao hoe tsy mety zao a lasa mety i fiainanao ohatrany hoe tena mitady bloqué io a misosa ho azy ry havana etra tsara fa raha ataonge hoe manam-bola ianao dia milongolongingy tsisy tsirony aminao io fa ianao le manana kely misy fitanao le tantara kely hitako tamin'ny Facebook manafinaritra anao hoe nisy lehilahy mpanan-karena be zany ilay mpianakaviana dia te mba hampirisika ny zanany izy hoe mianara tsara sao dia lasa mahantra mianara tsara dia lasa ohatra ny dada mpanan-karena dia laza le zaza ny raha nalefany a ny ray alina ray andro sy ray alina nipetraka voaka tany ivelany dia nandeha nivahiny tamin'ilay olona mahantra eo ampitandreo mahantra kely izy le dadany hoe ndana mba ho hitanao tsara androany atonganao iandra tsara tananao miara-miaina amin'ireo ray andro sy ray alina dia ho hitanao hoe ohatranao zany fiainana mahantra tasa ve le zaza nakany vera le zaza ny apitso nahoana nahitanao azy izy le zaza hoe tsika ry dada manana alika ray a zareo manana alika telo tsika ozy izy a manana jiro manazava ato an-trano zareo manana kintana sy volana tsika ozy izy manana piscine fa ry zareo manana tena reny rano mihitsy ny mandeha ho aminy eo tsika ozy izy ry dada tena alanantsika ny zavatra rehetra ohatry mbola tsy mbola faly tsy mbola hitako tena faly be zany tsika ry dada fa ohatrareo izy tsy dia misy ninina sakafo nohaniny zareo tao tsisy hoe tomobile tsanaday fa feno fifaliana be raha hatramin'ny alina reo mira fiderana zao izy izy dada misaotra anao a nampahitana hoe zany ny tena fahasambarana ny nivoako tato izy le zaza nampahitanao anato amin'olo reo hoe misy zany fahasambarana sy fifaliana zany ry havana tsy miankina amin'ny zavatra eo ampelantananao io manana an' Jesosy ve ianao ataony tanteraka ny fifaliana anatinao ho tahin'ny tompo ianao raha ianao mihitsy no misafidy anao hoe za ho faly raha iso amin'ny fifaliana io fiainana io mifaly hoy aminao androany mifaly mifaly amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana io tsy maintsy io fiainana io tsy maintsy misy zavatra mafy io e fa iareta aloha raha misy ny fahoriana azadino marety ianao amin'ny fivavahana fa ambadika eritretra sarony a fifaliana amin'ny fanantenana any fanantenana amin'ny zavatra ho avy dia faly sady ianao na dia nieritreritra fotsiny antsika ho any an-danitra dia mifaly na dia eritreritra fotsiny hoe io olana io indray tsy maintsy mandohalika eo anatrehako io dia zany dia efa mitondra fifaliana io zany ny olana tonga ny fifaliana ao anatinao dia zao ny ahita ny olana io potika eo anoloanao inona indray reny zavatra ataon'Andriamanitra anatin'ny ity zavatra mitrangy ity manana fifaliana tena sambory rombay ny fifaliana ry havana amen mino fa voarainao zany androany sotra ndranabavisandala tsika nitondra nyzany teny zany satria mino fa nandraisantsika zavatra indray zany androany a no tena ndreo mifalia mandrakarivo ao amin'ny tompo a zay zany ny tsara fantatra satria iny ianao dia andeha mamadika ny olona rapitso amin'ny volana septambra dia izy ianao hoe tena ndao ny faliko zany zanadrazany tsy zanadrazany fa mifalia ao amin'ny tompo rehefa mifaly zany a dia ataovy ao amin'ny tompo foana aza manao fifaliana tsy ao amin'ny tompo a andeha hijery an'le anina amizay andeha hijery fety foana amizay zany fa ny fifaliana mifalia ao amin'ny tompo raha te hita fifaliana ao andro sabata io tena hitanao fifaliana mahafinaritra be tsy nisy olona mivoaka ao amin'ny andro sabata monitomonitra zany fa tena anatina fifaliana sy nandray fifaliana fa mifalia ao amin'ny tompo a ao amin'ny tompo resaka io fa tsy ao amin'izao tontolo zao hotahiny tompony etsika menakavy mahaiza mifaly a mahaiza miravo fa manana Andriamanitra azo antenaintsika ary manana an' Jesosy tsika kristianina isika manana an' Jesosy tsika ndao anana le fifaliana tanteraka ao amin'i Jesosy ao hoe soameva atolotra ny soameva dira ty atolotra antsika menakavy a ndao hifaly ao amin'i Jesosy aleluia mahaiza mifaly
Rahantsika vavaka izany toloteny zany ry havana malala. Androany ianao ry havana, mila mifidy ianao. Ekeko fa mandalo olana ianao, ekeko fa mety mandalo ady ianao, ekeko koa mety mbola tsy tonga ny valim-bavaka. Fa tsy ianao amina toe-po feno fifaliany zany ry havana, dia vitanao ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy ianao amin'ny toe-po feno fifaliany. Fa na dia atao ke mbola sanatria anaty aretina renao amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra ny teny hoe mifalia raha salama ianao, tsy ny teny an'izany ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva. Mandrakariva zany dia ny tontolo androm-piainanao mihitsy. Maraina parivan'ny andro. Raha mbola tsy matory ianao ny alina, dia parainan'ny andro mifalia mandrakariva, mifalia mandramaraina. Jesosy tsy niteny hoe mifalia raha afaka fanadinana ianao. Fotsiny hoe mifalia mandrakariva fotsiny. Dia hitanao ny tahian'Andriamanitra ny fiainanao ry havana malala. Fa tena te hitany fiainanao Andriamanitra. Te hanova ny fomba fijerinao Andriamanitra. Tena tiany Jesosy ianao hanana ny toe-pony ry havana. Fa raha ny zavatra natrehan Jesosy, mafy zany. Ary raha itsika niarika an'izany mety na mbola afaka 3 taona sy tapany ary vao hisy hoe zany tena nanjombona foana tsika. Fa Jesosy rehefa any foana. Satria fifaliany Jesosy dia fifaliana tanteraka. Androany ry havana.
mba tian'Andriamanitra ho tanteraka ny fifaliana anatintsika. Mety aminao ve androany tena hoe iforsen'ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao mihitsy ifaly sitrak'Andriamanitra ny ifalianao. Raha mifaly ianao raha miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao ny izay irin'ny fonao. Da ohatsika iteny hoe Jesosy ampianaro mifaly Jesosy ameo anahy ny ositry ny fifaliana, meo ahy ilay fanahy masonao mampifaly. Tena ifaly sy bitapitaka ato anatiko ato hanomezako voninahitra anao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity satria tanteraka teto indray ny fotoana ary voatory teto ny afatrao. Mangataka aminao Jesosy androany hoe vangio ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Oka izany teny izany tsy ho verimaina. Oka izany teny izany tsy ho verimaina Jesosy fa tena hoe amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia hiasa izany teny izany. Amoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy. Dia tena hitondra ositry ny fifaliana aty anatinay izany teny izany. Dia ho kristianina feno fifaliana amin'izay zay manomboka androany. Ho kristianina tsy monina, tsy tezi-dava, tsy manjombona lava, fa ho kristianina feno fifaliana miaraka aminao. Dia fifaliana tanteraka avy aminao Jesosy Kristy tomponay. Saotra Jesosy. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny zavatra mety mahatonga an'ireto olona reto alahelo Jesosy. Mety mahatonga an'ireto olona reto manjombona Jesosy. Angatahako jerenao akaiky ireo. Fa satria izy ireo androany efa mivonina sady faly amin'ny fanantenana. Dia jereo akaiky ny fiainan'izy ireo Jesosy. Zay rehetra banga eo amin'ny fiainany, ianao ameno an'izany. Zay rehetra andrandrainy, ianao anafaingana an'izany Jesosy. Avalim-bavaka ve, fanasitranana ve, ianao andidin'ny fitahiana ho tonga farak'izay aingana anatin'izany tokantrano izany. Ny anara-maherinao Jesosy Kristy tompon'ny sabata, ho tahinao aneha. Ho tahinao aneha zay rehetra vonina hifaly eto indray manomboka androany. Ireo foana ny anjelinao ary hifaly aminay anatin'ny tokantranonay, fanahinao masina. Anjako anatin'ny tokantranonay dia hitondra fifaliana tanteraka aty anatinay. Ho anao iray amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia vosy Satana faritra amin'ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza amin'izay voafafy teto androany. Ho voninahitra Andriamanitra rery. Saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia dao mpanjotsika na vavintsika Marie-Jo hivavaka ho an'ny firenena. Tay toko vavy Marie-Jo. Tay toko pastera, tay mitopitsika rehetrarehetra fanaraka an'izao fandarana izao. Miaraka hivavakantsika. Dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponao. Misaotra anao izay ny amin'izany teny izay nampidodrainao mpanokonao androany izany fa mila mifaly mandrakariva izay amin'ny fotoana izay mbola omenao anay ety ambony tany satria efa miteny an'izany ianao tompo fa raha miravoravo aminao izay dia omenao anay izay irin'ny fonay. Dia androany Jesosy izay tsy nanam-pifaliana dia aoka nefa nampifalianao hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Ninina dia atrehanay Jehovahandriamanitra, ninina zavatra mety mampalahelo dia rakofa amin'izany fifalianao izany ao anatin'ny fonay tsirairay avy mba ahitanay ny voninahitra ao mba hanomezanao izay irin'ny fonay tsirairay avy izay nanatrika an'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'izany teninao izany satria mbola menao fotoana izay ahafahanay manovo indray an'izany fifaliana izany hitoetra mandrakariva eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny tokantranonay, amin'ny fifandraisanay aman'olona, any amin'ny asanay, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay dia ho feno fifalianao Jehovahandriamanitra. Ilay fananao mahery ampitoetra fifaliana feno eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Iza nandalo sy ny hainao an'izany teninao izany dia ho voky ny fifalianao ary ambony fifaliana ny anatin'ny tsirairay avy ianao manomboka amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka indrindra ny amin'ny teninao. Dia mivavaka manokana izay androany ho an'ny firenenay. Tena hitanao tokoa Jehovahandriamanitra fa maro ny kristianina manompo anao Madagasikara fa efa lavitra n'izany fifaliana. Tena tsy hita tsony eny amin'ny tavan'ny olona izay mpanomponao izany fifaliana izany no miavy hatrehana. No fahasarotan'ny fiaina, no zavatra maro samihafa izay
mahaberevitra ny olona dia miala ao anatiny ny fifaliana. Fandroany Jehovah-Andriamanitra, raha miainao izany tenao izany, ny mpanomponao any Madagasikara any dia ho vanginao, ho fenonao fifaliana indray ny anatiny any, ho avozinao indray ny alahelo sy ny zavatra mahasamihafa izay mifomaofo manodidina izany olona izany ka ambolenao fifaliana mandrakizay ao anatin'ny fosin'ny fiainan'ny olona rehetra izay manompo anao. Ao ihany koa izay tsy manompo anao fa mbola tena miaina ao anatin'ny gidin'ny fiainana, Jehovah-Andriamanitra ho hainao atao izany. Vandio amin'ny fananao masina hitoetra ao anatin'ireny olona ireny ny fifaliana Andriamanitra o. Mandraisany ianao tompo sy mpamonjy ny fiainan'i Jesosy dia ho feno fifaliana izy ireny iainany ny fiainany mba hanana ny fitsarana sy fiadanana amin'izao ady saro izao. Mamindrafo Jehovah-Andriamanitra amin'izany firenena izany. Za matoky fa ny masonao efa mipitiro an'izany. Za matoky fandroany dia toetra amin'ny firenenay ny fifaliana sy ny fiadanana satria ianao ilay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Jereo manokana lafiainan'ny olona tsirairay avy, ampitsahary ny tsy fandriam-pahalemana Jehovah-Andriamanitra, ampitsahary ny adila politika sy ny zavatra maro samihafa izay tsisy miafina aminao amin'izany firenena izany. Izay matoky famananao ny Andriamanitra izay miainao nay mandrakariva ary amindra fosijery manokana izany firenena izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina izany hainao atao satria Jehovah-Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, tsy misy zavatra tsy hainao atao. Misaotra tsy Jehovah-Andriamanitra makasitraka tamin'ny fotoana rehetrarehetra teto ho tahinana ny teninao ho tonga fiainana amin'ny olona tsirairay avy misaotra anao dia raineny anaranao Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika mahalizoantsika tao anatin'izay vavaka matsiro be, vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakirepasona ane mahalo fitianao ranavavy dia tahiny tompo foana ane ianao dia hanandrasanao fonany Andriamanitra dia mifanatera amin'ny amponanao. Saotra indrindra fa matsiro be mihitsy ny vavaka. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola singanao lanitra Jesosy ka tahiny tompo samy verenena soma tsara indray tsika dia mionety indray tsika raha pitso amin'ny sivy ora sasany alina tahaka ny androany. Afaka mbola miaraka foana tsika nefa anatin'ny fandarantsika ao amin'ny Akiradio. Raha ohatra ianao miditra amin'ny site web ny Akiradio akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino zao toriteny izao ianao misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny 7:07 maraina dia amin'ny 7:07 misy irahira raha-pilazany tsara koa ambelibelina ny fanahinao dia meno finaritra dia samy tahiny tompo misaotra anao nahatra ny ianao teto fa raha tsy teto ianao dia nahagingina rery teto izay tamin'ity androany ity fa teto ianao niaraka taminay dia feno fifaliana izay tsy ho very maina ilay izao fotoana laninao teto izao fa omen'Andriamanitra anao tokoa izay ireny fonao fa miravoravoa ao aminy. Samy tahiny tompo manoloka mamy antsika tsirairay avy dia raha-pizolentsika mioneto ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia, amen.